Tompoko lasy tompoko vavy misaotranao mifidy ity radio ity miarabantsika jiaby araka ny fampanantenana efa nataontsika tamin'ny omaly dia iverigny eto za Alain Vivier hitondra fagnazavagna mikasika ilay boky atao hoe ny tsy ambaratelon'ireo olona hita fahombiazana zay fandresantsika tamin'ny omaly. Mahazatra anao ngamba ny raha vao miresaka eto za hikoragna mikasika fitiavagna fa tsika tsy hikoragna zegny na oviagnany any fa zavatra hafa no resantsika ao agnatin'ny 12 minitra eo miarabantsika agny atao-katragno mankasitraka ny technicien Stone Alain Vivier eto amin'ny micro. Namoaka boky anankiray tsika mitondra ny lohateny hoe ny tsy ambaratelon'ireo olona hita fahombiazana. Mino za fa misy agny ampelatananareo lefa tonga tetony any ny vidy na maky na hita couleur sy ny endrikendrikinazy jiaby. Aleo ngamba asiako fagnazavagna tsotsotra kely arak'izay azo atao satria nomaly atsika nikoragna mikasika fitsipika volamena izay ataontsika hoe hitambaran'ireo ologna ataontsika mahita fahombiazana regny. Le olo irino amin'ny fiainana mamirapiratra ary tsara be mahita le fipetraka ny fiainana anazy. Misy fitsipika volamena hitovizan'regny olo aby regny. Marigny fa ny expérience sa managna ninazy nefa kosa misy raha tegna hitambarana. Ary io zavatra hitambarana io tsara ny ahaizanao azy. Sao de mba mahasoa azy ka hahasoanao. Amin'ity fandaharagna vokarintsika ty dia zavatra 3 karaza zegny no resako aminao. Ny voalohany raha te hita fahombiazana anao dia manomboko amin'ny hetaheta fagniriagna laligny to tonga amin'izay toeran'ny fahombiazana zegny. Rehefa avy dia magnano dingana na misy etapy ataonao fa tsy magnano arazato ambony fandriagna. Ary ny fahatelo magnatsara le dingana efa nataonao. Zay fotsiny no resantsika ao agnatin'ny 12 minitra raha be indrindra. Ny fiainana mantsy araka ny fiheveran'ny sasany azy dia mandeha amin'ny vintana sy lahatra. Raha tegna dinigna nefa arakaraka ny andehanan'ny fotoagna dia tsapa fa tsy tegna mitombigny zegny satria misy sakagna maro tsy maintsy hoaragna zay vao tonga amin'ny fahombiazana atsika. Ilaigny ny mametra-panontaniana amin'ireo olo efa nahita fahombiazana. Tsara ihany koa ny mahay mametra-panontaniana fanontaniana maromaro nefa tsotra no tsy maintsy apetraka. Dia ny hoe ino moa nataonao nahatonga anao amin'izao toerana misy anao zao? Ary ino no tokony ataoko mba hahatonga za hahita fahombiazana? Vitsy ny ologno masaky mametraka zay fanontaniana zegny amin'olo mpanambola na mpanan-kariagna. Sauf ny mpanao gazety mitovy aminahy aty. Raha ny marigna nefa dia ireo olo efa nahita fahombiazana ihany no mahay ny tsy ambaratelo ny fahombiazana. Koa tsy maintsy mametra-panontaniana anao hoe nagnino ma za tsy nety nahita fahombiazana ziska zao? Ino raha anagnan'ireo olo aby reo nefa tsy anagnako? Ary ino ary ny tokony ataoko manomboko niany mba ahafahako mizotra mankany amin'izay lalan'ny fahombiazana zegny. Dia vogno ve za hagnaraka reo dingana rehetra ho agny amin'ny fahombiazana? Olo manakory ny tokony ho tadiavika hagnampy za mba hagnatratrariko zegny. Ny olo zay efa nahita fahombiazana dia olo manana tantaram-piainana manokana. Olo efa nandalo fahatiantoko sy tsy fahombiazana teo amin'ny fiainana. Heny tsara ny mitantara reo dingana efa nandalovan'ireo. Raha teo tonga amin'ny fahombiazana anao dia tsy maintsy manana ireto teny fiekagna folo reto. Ary eo ka ho filamatra amin'ny fiainana anao mihitsy zegny isan'andro san'andro dia tokony ataonao zegny. Vao mifao maraindraigny anao dia hoy izy anao hoe iniany ny andro voalohany amin'ny andro sisa tavela mbola iaignako. Koa fa natsipinao da raha miala ambony fandriagna anao manokatra masonao mahita mazava, mahita rivotra miaigny amin'ny rivotra milamy, mahita ny hazavagna ny masoandro, dia io zegny ny raha ataonao agnatin'ny saigninao isan'andro san'andro. Niany ny andro voalohany amin'ny andro sisa tavela mbola iaignako. Iniany dia hanomboka amin'ny fiainana vaovao amin'izay za. Iniany dia ampitomboako zato hoe ny fahaizako.
zany ihany de miaritra sisika amin'ny andro ahitako fahombiazana. Za de matoky tegna matoky eo amin'ny fiainana. Ny any de za no tompona ndraikitra am'izay raha misy eo amin'ny fiainana na. Isaka marandraigny za de mifoankafaliana sy feno fahatokiana. Misy ny vahaolana ary tsy maintsy ho hitako zegny na hoela na alaky. Za koa mba manana zo hanana anjara sy vola mitovy amin'olo jiaby efa tafaboaka igny. Isaorako zay raha jiaby mitranga eo amin'ny fiainana na tsara na ratsy. Vao mifao marandraigny anao re zavatra folo reo zegny averimbereny fogna, ampodipodiany fogna, fahano zegny le saigninao, vokisa zegny karaza mitovy amin'olo misy charge batterie na telefone, charge karaha zegny saigninao vao mifao marandraigny. Fa magnampy anao igny aveo afahanao hitraka, hanokatra masonao izavela ara-piainana tsaratsara kokoa eo amin'ny fiainana. Raha te hita fahombiazana anao dia mila manana fagniriana laligny mikasiky zegny. Kofa sendra mifaminena amin'olo ambony na mpanakariana anao de manana fagniriana laligny mba ho tonga eo amin'ny toerana misy azy. Izegny anefa de mitaky fahatsapana fa ratsy ny toerana misy antegna ka tsy mbola afapo am'izay ananana. De apetraka fogna ny fagnontaniana ino man tsy mampitovy za am'ireo olo aby nahita fahombiazana reo. Dia mandray lesona anao amin'izay fahalavogna na tsy fahombiazana zay matetiky mitranga teo amin'ny fiainananao. Raha efa vinagna ny valandresaka tamin'ny mpanakariana raiky zahay, de zao zegny ny fagnontaniana tokony napetraka tam'izay. De somary sarobaliana ihany. Nagnino ma za tsy nety nahita fahombiazana ziska zao? Ny tokony ho valiny zegny de zao. Reo olo aby hitantsika nahita fahombiazana reo, de matetiky mba tsy nahita fahombiazana izy teo aloha. Apitra aminao ary ny fagnontaniana magnaraka reto.